Mahakasika kosa indray ny olana ady tany dia fianakaviana iray manana tany etsy Betsaraina no lasibatry ny sasany amin'ny fanaovana osoka. Manoloana izany dia mitaky ny fanazavana sy ny mampitandrina ireo mpanao osoka ny fianakaviana. Mateti-pitranga ny ady tany eto amintsika. Tsy mazava koa ny antony sy ny tranga miverimberina toy izao ary mampanahy ny fianakaviana iray ny resaka ady tany izay mateti-pitranga matetika. Na dia misy aza ny taratasy mazava dia zary misy foana ny tsikombakomba ka mahatonga fangalarana noho ny kolikoly na noho ny antony tsy fantatra mazava. Tranga izay nanjo ny fianakaviana iray ao Betsaraina ka mangataka ny fianakaviana ankehitriny sy mampitandrina ihany koa mba isian'ny fanazavana amin'ny mety ho risoriso ambadiky ny fangalarana hita sy ny tranga. Mariky ny fanoherana ny fikambananjolahary rovan'ny lalàna zay mitetika niaka amin'ny taninay anodina ny taninay zay novanay tamin'ny razambeanay ary zahay menakavy reto no nanajary an'ity tany ity hatramin'izay misy nitetiko hatramin'izao dia manao an'izao fanambarana zao ny taranakay Mangala hoe atsahatra ny fangatahana tany amin'ny alalan'ny prescription acquisitive na amin'ny alalan'ny resaka hafa maloto any ambadika any. Ka noho izany dia zao mangataka an'ilay Inga Roland zay manao an'ilay fangatahana amin'ny hoe angalany an'ity taninay ity mba hisitona fotsiny amin'izao ilay fangatahana zay nataony teny amin'ny tribonaly. Tsy voavoalohany izao no misy ny tranga toy tsy farany tany andalam-pandrosoana tokoa i Madagasikara ary anisan'ny mahatonga ny fahantrana lehibe eto amintsika ny zava-misy toy izao. Matetika dia toa misy ny fangalarana etseroa no ny fieboebona. Trangam-piarahamonina tokony hojerena akaiky sy hitadiavana paikady vaovao entina iadiana amin'ny tranga tsy manara-dalàna.